Mirapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha mandray izao fampahirezana izao anao dia ahita zava-baovao indray tsika androany. Androany tsika dia hianatra ny atao hoe délivrance. Lasitsika hivavaka alohan'ny hamakitsika tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao izay efa mbola velona aina. Mbola menao izao fotoana fohy izao indray ahafahana indray mifampahery ary mifampianatra amin'ny alalan'ny teninao. Mamelany elokay amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay tamin'izay rehetra nahaleha anay, enina dia zavatra nyteneninay mety mandratra ny hafa, na tamin'ny izay nikasehany tananay, na alehan'ny tongotray, ary na dia nitao anatin'ny fonay tsy mivoaka ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia fonana aminao. Intia aho hitondra ny teninao ary ity ny tenako fitaovana afao tanteraka mba hadio ary mba mamendrika hitondra ny teninao ary aoka tsy ny fantatro no lazaiko fa le fanahinao ato anatiko no miteny, satria ianao no efa nitenay amin'izany olo tsy ianareo no miteny fa fanan'Andriamanitra ao anatinareo no miteny. Miteny ianao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Izy amantsika hoe hianatra ny atao hoe délivrance. Inona marina ny fonosiny délivrance tena fanafana tanteraka. Ten'Andriamanitra anankiray no entintsika mitaridalana dia ny Jaona 4:9-30 izay fainao tsenjery. Jaona 4:9-30 dia milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amen. Matetika any amin'ny fiangonan-dehibe na ny fiangonana zandriny na tokom-pivavahana dia ohatrany manavanana ny mandroaka devoly isaky ny fotoam-bavaka. Dia ilaza amintsika hoe asana ny mpandroaka devoly nandroana ny devoly no tsy mahazo tsara ny tenin'Andriamanitra, any ka lasa tao hoe le olona hitanao iny ihany no hita ho ametrahan-tanana sy horohana devoly manoloana ery isan-kerinandro. Rehefa miantso ny eny amin'ny alitara, mpiandry moa dia manao ny asany ihany satria izay ny asany. Fa rehefa miantso zareo ireny hoe tongava raha izay ho ivavahana dia matetika fandrohana devoly no mandeha. Izao nefa ny zavatra tokony ho fantatra. Rehefa ny olona ny avoaka devoly amin'ny anaran'i Jesosy dia mivoaka tokoa ny devoly. Kanefa ny zavatra tsara ho fantatra ozy dia ny fampianaran'i Jesosy raha ny teny izy indray mandeha any amin'ny Matthieu 12:13-15. Matthieu 12:43-45. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy: raha mivoaka amin'ny olona fanahy maloto dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita, dia hoy izy: ody any amin'ny tranoko izay nivoahako ary no tonga izy dia hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra, ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy 7 hafa koa miaraka aminy, izay ratsy no izy, dia miditra ireo ka miditra ao, ary ny faran'izany olona zany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Mazava tsara zany tenin'i Jesosy zany hoe rehefa mivoaka amin'ny olona anankiray, zany hoe rehefa androahana le devoly dia mivoaka izy, dia eo indrindra le zavatra mahavariana hoe rehefa mijery ianao matetika le olona maro be hitanao lahatra makeny aloha eny dia foana no mivezivezy ametrahan-tanana sy analana devoly. Ihany no milahatra amin'ny herinandro, milahatra amin'ny tapa-bolana. Tsy fantatro na le olona mametra tanana ve tsy mahazo tsara n'le resaka le lazain'ny tenin'Andriamanitra, sa le olona ametrahan'le natao délivrance no tsy mahazo tsara ny tenin'i Jesosy ireo. Inona ny tiana hatongavana amin'izany hoe rehefa hitany le fanahy fa voadio ny trano sady foana vida zany dia mitondra fanahy hafa indray izy. Dikan'izany dia tokony misy occupant zany ao anatin'le trano voadio. Tsy havela trano voadio tsisy manjaka ao anatiny ao. Inona zany ny tena hitoeran'le atao hoe vrai délivrance na koa tena fahafahana marina. Voalaza ny Korintianina 2:7-7. Deo Korintiens 3:17 milaza hoe izay toeran'ny fanahin'ny tompo no maninona? Toeran'ny fanafahana, toeran'ny fahafahana. Zay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Tonga dia tazantsika mazava tsara mihitsy ny dikan'izany hoe mila miditra mitoetra ao zany ny tompo dia zay vao tanteraka ny atao hoe fahafahana tanteraka ny olona anankiray. Afaka izy rehefa roahana ny devoly, fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe iza kosa no mitoetra ao anatin'le fanahiny voadio. Zay zany no tokony ho fantatra ary tokony hampifantarina ny olona mba tsy hiverimberenany andeha ho roahana devoly izy, satria tenin'Andriamanitra voalazany
Paoly ihany koa dia milaza ny amin'ny Korintianina voalohany toko 4:7 dia milaza hoe zay miray amin'ny tompo dia maninona fanahy iray aminy. Mila fantatra zany hoe rehefa tafiditra ao ny tompo dia fanahy iray aminao. Tsy mila tsony ianao delivrena indroana intelo satria maninona ny antony rehefa ny tompo ny tafiditra ao anatin'ny olona anankiray dia zao ny zavatra ny teneniny tena hoe teneniny vavan'i Jesosy. Jaona toko 4:7 Jaona toko 4:7 dia voalaza toy izao hoe tsy ilaza zavatra maro aminareo aho izy fa ho avy ny andrian'izy tontolo izao nefa tsy manana anjara ininona ato amiko izy. Dikan'izany dia zao tsy maintsy ho avy ilay fanahy ratsy mbola miverifie hoe efa misy occupant ve le trano sa tsisy. Efa systématique zany hoe rehefa roany izy dia mandehandeha dia miverina ary rehefa miverina izy dia iza nitazana eo ny tompo ary fantany hoe tsisy anjara antsony eo satria ny tenin'ny Paoly dia mandeha nilaza ny 2 Corinthiens 6:15 hoe inona no ifandraisan'ny tompo sy Belial. Inona no ifandraisan'ny tompo sy Belial. Dia hoy zay hoe zay zavatra zay mila fantatra. Ary maninona zany no mahatonga an'le hitodika amin'le olona metrahan-tanana foana. Zavatra anankiroa no tsara ho fantatry ny olona zay natao délivrance ka efa nandray an'ny tompo. Na izy tsy mahatoky hoe efa voaray any tokoa ve ifitoeran'ny fanan'Andriamanitra ve izy. Faharoa, na izy tsy nampandraisina ny tompo fa vita fotsiny délivrance. Rehefa vita ny délivrance dia tokony ho fantatra ary tokony hazavana azy hoe efa nialy zao le fanahy ratsy fa misy fanahy anankiray mandondona dia hiditra ao aminao araka ny voalazan'ny Apokalipsy toko 7:20 hoe indro manoloana ny varavarana mandondona. Raha misy mampandroso amiko dia hiaraka aminy ary zay zavatra zay mila manaiky le olona zany hoe manaiky ary ampandroso hoe amin'ny fomba ahoana amin'ny teny ahoana no anekena azy no anekeny afahan'le tompo miditra ao aminy. Romanina toko 10:7-10. Romanina toko 10:7-10 dia hoe amin'ny vava no hitenenana ary amin'ny fo ny inona mba handraisana le famonjena le fahafahana. Rehefa manaiky amin'ny vavanao ary mino amin'ny fonao ianao amin'ny asa nataon'Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy tompo dia miditra ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Dia faharoa manarak'izany na koa le olona efa nandray fa no heveriny fa hoe nidirany devolindray izy rehefa mandalo ny atao hoe fakapanahy. Rehefa mandalo ny fizahan-toetra satria ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany araka ny voalaza amin'ny Petera voalohany toko 4:12 hoe ry malala aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay manjoa anareo ho fitsapan-toetra ary aza atao mahagaga izany satria rehefa tratran'ny fizahan-toetra ny olona anankiray dia mieritreritra izy hoe ahoana ty izato itao mandalo sedra olana marobe sao dia le devoly rehefa tafiditra manjaka indray tsisy an'izany satria le fizahan-toetra tadio tsara fa fizahan-toetra amin'ny finoana io. Petera voalohany toko voalohany 9:1 dia milaza hoe na dia pahalehilovana vetivety noho ny fizahan-toetra ankehitriny maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy isy izany raha tsy maintsy isy zany hoe tsy maintsy misy le izy dia efa tokony ampianarina le olona rehefa minandray an'ny tompo ianao tadidio tsara fa tsy mahafaly an'izao tontolo izao tsy mahafaly an'le fanahy ray ny fanananao an'ny tompo ao anatinao dia tsy tokony tsony izy dia azakazaka mandeha hoe ry aloha indray metrahan-tanana satria be loatra ny problemany fa tokony ho fantany hoe efa ao anatin'ny lalana tsara matoa misy le fizahan-toetra sy ny problemany. Dia zay ny teny fohy zay no itsika fampahirezana sy fampianarana ny voninahitra ao an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanana. Amen.